Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan. Lay feon'ny fanantenana ni tundato kiazava. Misy tantara tranainy fanao tany atendrombohitra tany ity hoentina antsika ity. Dia ny tantaran'ny Homère sy Émile. Izy ireo dia mpifankaty teo andalam-pifamofoana. Tena tia dia tian'ny Émile i Homère, kanefa atao tsorototra ny anorina fifandraisana maharitra. Indray andro ary, raha niara-mipetraka teo an-davarangana izy roa, dia hoy Homère, raha nanana maso arivo dia hoentiko hijerena anao avokoa. Émile hoy Homère, raha nanana tanana arivo dia hoentiko haminana anao avokoa izy rehetra ireo. Émile raha nanana fo arivo dia nentiko ny tiavako anao avokoa izy rehetra, ary ny fianoko fo feno fitiavana ny tenanao rehetra. Émile raha nafantoko Émile tany amin'ny Homère ny fijeriny manontolo, sady namaly azy izy hoe, Homère, atsaro ny fitarainanao ny amin'izay tsy hanananao, ampiasao izay hanananao, atsaro ny resaka fa asa no atomboy izao dia izao. Endry mpiaino namana, afaka manatsoka lesona ny amin'izany fifankatiavan'ny Homère sy Émile izany isika. Raha tena tianao amin'ny fonao tokoa ny olo tianao, ndray aman-dreninao, ny zanakao, ny fianakavianao, eny ny fiangonan'Andriamanitra, dia atsaharo ny resabe momba ny fitiavana fa atomboy ny asa-pitiavana. Andeha tolotra manontolo ny fo sy ny asa ny eo ny fitiavana sy ny fikarakarana. Asehoy ny fitiavana, asehoy ny tena fitiavana marina sy madio avy ao am-po, atomboy amin'ny asa izany rehetra izany. Hoy mantsy ny Kolosianina 4:7, ny 9:70 izay mananatra antsika hoe, na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy aminaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina, fatomotrany andro izao. Jacqueline izay ty dia mafony ainy hoan'ilay sakaizany, tsy aminy teny lazay fa sataony. Izay ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiara-monina, izay ty dia manana anjara tsy tononina. Fity tsy miovanao vina fity, loarano ny so fity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izay ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiara-monina, izay ty dia manana anjara tsy tononina. Zay lay onjany fanantenana. Fity tsy miovanao vina fity, loarano ny so fity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izay ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiara-monina, izay ty dia manana anjara tsy tononina.
manao vina fity rano ny sofity tsy annalana tsy apiny tsy mba manapaharo izay ty mizarany tsara hoan'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atolonina harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia mankasitraka anao nanokana fotoana iarahana amin'ny radiony feon'ny fanantenana trany amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao jedidiasy fanja no nanomana sy hanolotra izay mahasoantsika eto miaraka amin'ny teknisianina samma iandraikitra ny lafin'ny teknika dia menofinaritra ary mbola resadresaka sy torohevitra mahasoa mahakasika ny fanatsarana ny fitadidiana no entina ho antsika eto ho an'ny olona efa miamitombo taona dia anisany manana olana eo amin'ny fitadidiana inona ary no atao mba ho fanatsarana izany fitadidiana izany anisan'ny ampirisihana antsika izany ny hinana sakafo izay manan-karena vitamina C satria izany dia anisany manatsara ny fitadidiana araka ny fikarohana iray izay nataon'ny anjerimanontolon'ny Berna any Soisa dia nahitana fa ireo olona 520 taona izay manan-karena antioxydant ny rahan'ireny olona ireny izany hoe ny antioxydant moa izany dia manatanora ny sela ka nahitana ny vitamina C izany na ihany koa ny vitamina A dia tena tsara kokoa ny fitadidiana ireny olona ireny noho izany dia ilaina izany ny mihinana sakafo be vitamina C efa noresahana tamintsika tany aloha ihany koa ny fampirisihana antsika hihinana sakafo be vitamina A satria manatsara kokoa ny fitadidiana ny fihinanana sakafo be vitamina C anisan'izany izany ny kiwi ireny voankazo kiwi ireny sy ny ankamaroan'ny voankazo rehetra izany dia loharano natoraly ahitana vitamina C avokoa ny kiwi izany sy ny ankamaroan'ny voankazo dia loharano natoraly ahitana vitamina C avokoa dia ampirisihantsika mba hihinana azy misy ihany koa ireo ahitana beta-carotine na vitamina A toy ny voasary sy ny manga ny paiso sy ny sisa izay ampatsahivina antsika fa tena sakafo manatsara ny fitadidiana ankoatr'izay efa noresahana teo dia anisany manatsara ny fitadidiana ihany koa ny voankazo manan-karena antosianina na koa ireo voankazo miloko antitra be toy ny manga volomparasy sy ny voankazo miloko mena midorehitra dia toy inona indray ary izany karazana voankazo izany ny karazana voaroy azo ny oliva mainty ny frezy ireny izany dia manan-karena antosianina avokoa ankoatr'izay amafisina izany fa ireo karazana voankazo somary miloko manga antitra manompo volomparasy na koa mena be dia tena ilaina ny mihinana azy ireny satria anisany manana fiasa antioxydant ireny karazana voankazo ireny na manatanora ny sela hoy isika araka ny fikarohana natao tany amin'ny anjerimanontolon'i Barcelona any Espaina izay natao tamin'ny olona maro dia nahitana fa ny zava-maniry miloko antitra na koa miloko marevaka mena be ireny dia miditra any amin'ireo sela mpitatitra indrindra fa any amin'ireo faritry ny atidoha izay mifandray amin'ny fanazarana sy ny fitadidiana ny fihinanana n'ireny izany dia tena mahasoa ny voankazo miloko marevaka mena be ireny na ilay miloko manga antitra somary manompo volomparasy dia ireny izany lasa miditra any amin'ireo sela mpitatitra
indrindra fa ny amin'ny faritry ny atodo izay mifandray amin'ny fanazarana sy ny fitadidiana ka tsara izany a ny fihinanana azy ireny. Raha tianao izany ny hanatsara ny fitadidianao dia mazotoa mihinana ireny karazam-boankazo rehetra izay ny tany saina teto ireny. Mazotoa mihinana karazam-boankazo manan-karena antosianina toy ireo voaroy hazo, ny oliva mainty, ny frezy sy ny sisa, toy izany koa ny voasary, ny manga sy ny sisa mba hahafahanao manatsara ny fitadidianao. Dia hitahanao amin'ny fanapahan-kevitra izay raisinao anelay Andriamanitra raintsika any an-danitra. Misaotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany izay nentina ho anao teto. Izany torohevitra izany moa dia nalaina avy tamin'ny boky nosoratan'ny Dr Georges Pamplona. Manome fotoananao manaraka indray. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Tarika Giovanni. Allora ziccane I babaka, I babaka, I babake, I babaka minaja malicha, ilai nanga bazika. Allora ziccane I babaka, I babaka, I babake, I babaka minaja malicha, ilai nanga bazika. Zay lay onja ny fanantenana. Ibabaka, ibabake, tijaina nami balibalike, ani nutsa ilinja, andia mani jane danitsa, bizahana, bizahaza, jani rota tsika jarimba, ibabaka inazi, anuike, alozala, alofoja sana jamalitsa, alubabe, alorine, alomande, ibabake, uavize, uavize, simangize nyanosa solomo, irahamba, alunuala, alu, bakamizai, alu, wana, jamalizai, alu, raka, itelini. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ankasitrahana mandrakariva ny fanjoinao zao njapeo zao a dia manolotra ianao ny arabo mba ampirarintso koa ny namanao Natormisa Joely a sy ny namana Samma eo amin'ny lafiny teknika. Mialoha indrindra ny andinetsika ny soratra masina sy andraisantsika fampahirezana dia ivavaka isika. Raha indray tsara sy masindrindra ny an-danitro falindray izahay fa mbola afaka
tafahoana eto amin'ity onjam-peoty ary indro mandinika izao teninao zao dia fananino masina ane omba anay ary anazava izany teny zany ary ampitoetra izany anatin'ny tsirairay avy dia miaino zany vavaka izany fa atonona aminaran'i Jesosy amen. Ny oabolana toko fatelo andiny ny fahatelo ambin'ny folo dia mivaky manao hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Misy ny olona mihevitra fa azo amin'ny alalan'ny fandiavana fianarana sy fahazoana fahaizana ambony no mety ahazony izany hoe fahendrena sy fahalalana izany, ka ny fahendrena sy fahalalana izay mitarika makany amin'ny fahasambarana. Zany no tatavin'ny olona zany hoe rehefa mianatra be ary rehefa tonga olona ambony dia azo ny fahendrena ary mahasambatra. Zany tokoa ve ny tena misy anefa? Azo verina ve fa ho sambatra ianao raha toa ka marary sy lazon'ny aretina mandrakariva sy matetika? Mety ho tsy angambany valiny, ka mba hahatonga anao salama sy hiverena ny fahasalamanao amin'ny laon'ny indray raha ohatra ka efa tsy salama ianao, dia any amin'ny lafiny ara-tsakafo no tsara asiana fanamboarana, ka ireo sakafo izay voalaza amin'ny baiboly ihany no tsara hanina sy jifaina. Ny Levitikosy toko 12:1 dia misy fanambarana izay nataon'Andriamanitra mikasika ny biby madio sy maloto, ka nilazany sy nanambarany ireo biby sy ireo sakafo ara-pahasalamana tsara hohanina raha tiana ny ho salama mandrakariva, izay milaza fa tsy fahasalamana ara-batana fotsiny no meny zany sakafo ara-pahasalamana zany, fa ny fahasalamana ara-panahy ihany koa. Ny olana mantsy dia ny fanarahany zanak'olombelona ny fitariana izay nataon'ny Satana, ka nanimba tanteraka ny tontolo ny fiainan'olombelona iray manontolo, satria tonga teto an-tany niaraka tamin'ireo fakapanahy Satana, toy ny anjelon'ny fahazavana izy tamin'izany, toy ny nataony tamin'ny Jesosy Kristy tany anefitra, ampiainany herin'ny olombelona na ara-batana izany na koa ara-tsaina izay no antom-pirisiny mba ahafahany manjaka eto an-tany. Naomby tokoa ny fakapanahy teo amin'ny fihinanana raha toa ka tsy heverina ny hovokany. Fantatra Satana fa tsy afaka anatanteraka ny asa napetrak'Andriamanitra taminy sy ny amin'ny mpiaramonina aminy ny olona, satria nataony izay ampikirosofana ny hery nomen'Andriamanitra azy ampiasainy. Manana fototra amin'ny vatana dia ny ato-do zany. Rehefa malemy vokatry ny tsy fahalalana hony maro samihafa ny fahafahamandray avy eo amin'ny ato-do, dia tsy ho aintsony ny anavaka ny zavatra mandrakizay. Fantaro tsara fa tsy eken'Andriamanitra ny fiodinana eo amin'ny lalàny, fa ny olona rehefa lavy mifakapanahy afafan'ny Satana amin'ny alalan'ny tsy fahonoana tena, dia ho voatariky ny tendany eo ambany vahoan'ny fitiavan-kena sy ny fahafinaretan-dratsy. Rehefa voafitaka ny olombelona izay noforonina ambany kely noho ny anjely ary nanana ny fahafahana sy ny toe-tsaina ambony indrindra, dia tonga voafehan'ny Satana. Mora indrindra ho azy ny maka fanahy ary manandevo ny olombelona amin'ny alalan'ny fihinana. Ho an'ny sasany ny atsasa manila ny tenany, ny an'ny sasany ny andro tokony amin'ny vatany sy ny sainy ary ny fanahiny vokatry ny tsy fahalalahoniny, dia tonga tany fiadiana ho an'ny vahavalo. Ireo izay manana fahafahamanavaka ny ratsy afafan'ny Satana dia tsy maintsy mahay mifeny filan'ny vatany eo ambany fisainana voalanjalanja.
ny fanazarana amin'ny fisainana voarindra sy voakolokolo no tena ilain'ny fanofanana ny toetra kristianina. Ny hery na ny fahalemen'ny saina dia misy fiatraikany eo amin'ny antom-pisiana sy ny famonjena faratapony. Manjaka eo amin'ny vatana ny tsy fahalalana lalàn'Andriamanitra. Ny tsy fahalalana oniny amin'ny endriny rehetra dia samy fanitsakijahana lalàna maolona ny olona izay mampaonena ary tena mahatahotra mihitsy aza. Mba avo fitaka ny olombelona dia ataony Satana mendrika fahazavana ny fahotana, ary dia falo eoko izany izy rehefa tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny fahazaran-drasy toy ny fombafomba jentilisa sy ny fahatendan-kanina ny olombelona. Ny lehilahy, ny vehivavy izay manam-pahalalana kanefa voagejany fahazarana amin'ny tsy fahalalahoniny amin'ny zavatra rehetra dia tsy oatra lavitra noho ny jentilisa. Ny fihinanana sy ny fanomezana voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisotro sy ny fihinana ary ny fahaizana mandanjalanja sy ny fahalalana oniny dia azahoana tombontsoa lehibe tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany, fa na dia ianao zatovy io aza dia afaka mandanjalanja izany fihinana sy fisotro izany ary afaka manaraka sy mihinana ny sakafo ara-pahasalamana. Ohatra tsara fakatahaka amin'izany fahalalana oniny sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana izany dia i Daniela sy ireo namany telo lahy. Nandritry ny 3 taona izay nambaboana ny Jiosy dia nahazoany Daniela sy ny namany ny fifehezan-tena sy ny fianteherana tamin'Andriamanitra sy ny vadokiny azy. Ka rehefa tonga ny fotoana izay anadinana azy ireo niaraka tamin'ny olo-kafa tao amin'ny nanoloanan'ny fanompoam-panjaka dia hita fa tsy nisy hita tahaka ny Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra. Voasoratra izany ao amin'ny Daniela 2:20. Ny fahitsiana, ny safidiny sy ny fahamarinan'ny teniny, ny fivelaran'ny fahalalany dia nanadinana azy ireo tao amin'ny atanorany sy ny akingan'ny sainy. Ny toetra teo andilan'ny mpanjaka izy ireo ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontany mpanjaka azy dia hitany fa nanatombo avy foloheny noho ny ombiasy izay tao amin'ny fanjakany, ny ombiasy rehetra sy ny mpiskidy teo amin'ny fanjakany aza izy, araka ny voalazan'ny Daniela 2:20 ihany. Hita tamin'izany fa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny lafiny ara-tsaina, eo amin'ny lafiny ara-batana, eo amin'ny lafiny ara-panahy ny sakafo izay hoan'ny vatana anankiray. Mandala ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny akamaroan'ireo tanorana miratra avy tany amin'ny tany rehetra dia niangona tao Babilôna. Anisan'izany ireo Hebreo babo izay tsy nanana mpifanenana tamin'ny akory. Ny fahitsiany, ny tsanganany, ny famindrany malefaka, ny bikany, ny faharatan-tsainany ary ny endrika mahandrina azy ireo dia samy nanamarika ny fankatoavana ny lalàna avokoa. Rehefa nanaja ny lalàn'ny sakafo ara-pahasalamana Daniela sy ireo namany telo lahy dia nanana ny fahitsiny, nanana ny tsanganany, nanana ny famindrany sy ny bika sy ny fahiratan-tsainy ary ny endrika amam-bika azy. Koa antsona lefa aminao raha tianao ny anana zany fahitsiny, fahiratan-tsaina, fahendrena sy fahalalana izay mitarika anao hahazo fahasambarana izany, satria ho salama mandrakariva ianao raha mihinana an'izany sakafo ara-pahasalamana izany dia arao ny torohevitra izay omen'Andriamanitra dia ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fahalalana hony izay ihany no tsara atao sy iainana. Ny fanahy masina ane
hitari-dalana anao ka ahita lalaka izorana ianao amin'izany ka ahay ny safidy ny sakafo izay hohanina ampidirina ny amin'ny vatanao any izay hitarika ho amin'ny fahalalana sy ny fahendrena mitondra fahasambarana. Amen. awr malagasy @gmail.com. Tarika ambasadora fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomba-kany no azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro rano madio toromaso sakafo ara-pahasalamana katsio fampiasana ny fatanasaina tompofanay nantokian' jesosy tompo-mpamonjy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana ny voalohan-karena. Ny fampiasana ny rano, ny rivotra, ny masoandro, toromaso, fanatanjahantena, sakafo raha tsy mahalala olona ianao dia hitarika tsy fahasalamana izany. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomba-kany no azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa izay ilay onja ny fanantenana. ny rivotra ny masoandro ny rano madio toromaso sakafo ara-pahasalamana katsio fampiasana ny fatanasaina tompofanay nantokian' jesosy tompo-mpamonjy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamana. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zara tsy maharitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re aza-tsanina fa manomanana olombanina. Ripiany malala faly miarabanao ndreny namanao ndrembovonjerinay vo ary manao faofatanana miaraka amin'ny namana samina zay ambadiky ny fitaratra eo a miara-mirahaba atsika rehetra ny tokantrano any miandro fandarana hoe fianarana sy fanabiazana izao a ary vonona izahay ny zara inareo koa mino zahay fa efa vonona ny aino sy andray ka dia tafarai ny tisy ny manina zany dia fifaliana manokana ho anay ny an'olitra zany sanam-pandarana zany ho anareo. Aleo ny soatra masina vetrany no anambara amintsika ny loha hevitra izay hovoizina amin'ity androany ity dia nikasika ny fanambadiana misy eo amin'ny olona anankiroa. Raha tadiditsika ny tantara araky ny voasoratra amin'ny soatra masina Genesis 2 ny 9:20 dia netiny Andriamanitra teo natrehany Adama ny olona tahaka azy anankiray ary de Eva vehivavy izany no anarany ary de fantatry Adama tsara fa avy aminy nakanan'le taolana ary nofo avy aminy ihany koa nakombona ka nanaovana io vehivavy io de mazava ary zany ny resaka fa ny fanambadiany zany a dia tsinona kory fa fampiaonany indray ny olona anankiroa de reo olona reo tsy hoe ny olona rehetra zay mety olona eny an-dalana eny de izy daholy fa misy olona anankiray any
zay taolana tehezana ny sorona tamin'ilay lehilahy ary nataon'andriamanitra ho vehivavy izy io a de andriamanitra mihitsy nitatana azy tongeo tamin'ny andronadama moa tsy nisy ny fangatahana hoe mba mitady vady andriamanitra eny netiny nilaza ihany izy rehefa nandalo daolo reo biby reo rehefa razoiny ty voalaza eo amin'ny 15 hoe rehefa nomena raha lehilahy anarana ny biby fiompo rehetra sy ny voromanidina mba my bibidy rehetra nefa tsy hita izay vady saza le tsy hita io a samy nahita n'andriamanitra na raha lehilahy andriamanitra moa de tonga de mahalala hoe misy banga fa tia no tonga ao anatin'ny sainy adama hoe misy zavatra banga eo amin'ny fiainako misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainako itsika lehilahy zay tsy mbola manambady rehetra célibataire rehetra raha mbola tsy mahatsapa fa hoe misy banga ny fiainanao a de tsy mbola tokony anambady mihitsy ianao ary tsy tokony eritreritra kory an'zany hoe mpanampy sahazy zany satria na ianao raha mbola tsy mahatsapa ny banga satria mbola ianao mahavita tena misy be debe ny tanora tak zany a mahatonga azy tsy anambady mihitsy ary misy ny sasany manambady fa efa tara de tara de satria zatra ny onona sy ny anina irery ohatra nga hoe efa nahita asa raha lehilahy natao hoe borsa fotsiny ary mifianarana no azony de izy rery ny mihinana an'zany izy rery ny manao programany rehetra izy rery ny mandamina zay tiany atao manana fahafahana be mihitsy ary de faly miaina ao anatin'zany de tsy mahatsapa mihitsy hoe za tinga ka tokony mba efa hanana mpanampy fa za mahavita manjaitra za mahavita gâteau za mahavita lakozy mahay mahandro sakafo de misy an'zany fa rehefa tena zoina ka mitombo ny atao hoe asa mandrarah dia tsy ampy intsony ny fotoana ary ny tanapolo tsy mahavita fatsiny zavatra anankiray zay azo atao ka noho izany de nataon'andriamanitra ho tafiditra tao anatin'ny fisainany adama mihitsy zay hoe fitadiavana fikaroana namana izay mahatsapa tena firifirikeo moa ny tanora izay ataotsika hoe tonga amin'ny fotoana atsapany an'zany toejavatra zany kanefa tsy hainy hoe inona ny tokony atao tahaka zany inge adama tamin'ny voalohany izy tsy mahalala mihitsy hoe andriamanitra de afaka mamorona olona anankiray hafa ndraika ho namako eto tsy fatany zany fa ny fatany de izy ny teo de miaraka amindreo biby fiompo isan-karazany sy mibiby di reo de zay ihany de nijanona treo ny fifaliany fa efa nisy ihany ny faniriana tao anaty hoe ahoana ary za ty ve tsy mba misy mitovitovy amiko any mba afaka iresahako sy hiaraka itafatafy eto sy dinidinika ka andriamanitra efa nahatsapan'izay toejavatra zay de lasa izy napatory any adama am'izay nataony tsy hitany hoe inona ny zavatra ho ataon'andriamanitra eo satria ny antony zany de zay hoe lay fahatsapatena tao amin'ny adama de ho lasa hoe nofinofo tao anatiny hoe raha mba zao mantsy ny mba misy mitovy amiko de mba afaka nampy atsara mihitsy am'ty asa be zay ataoko ity de zay nofinofo zay no taterahan'andriamanitra zay satria fantatra andriamanitra hoe ay efa tonga saina izy efa vorosaina tsara efa mahatsapa tsara fa hoe mila fanampiana fa ny olona tsy mila fanampiana de tsy mila n'zany ary rehefa nahatsapan'izay izy a de nataony ny vehivavy de evy zany zay zany ny lesona voalohany tena tsoahatsika mila mahatsapa tena ianao tanora fa mila namana be debe ny vetsovetsokira mikasika an'zany hoe mila namana ary marina de marina tokoa zany fa tena ilaina ny namana satria hafa ihany ny mana namana izy rehefa anakiroa zay voalaza ny sotra masina fa raha lavo ny ray de afaka manarina ny ray misy fampiakinana ka ity le namana sahaza ity mpanampy tandrify ity de misy fifampiankinana zay hoentiny zany fampiankinana amin'inona ozy tsika de eo amin'ny andraikitra eo amin'ny asa mandrarah ary fampiankinana ihany ko eo amin'ny famiza fizanany ho avy ary fampiankinana indrindrindra eo amin'ny fiainana satria na de tao amin'ny saedena aza zay midadasika de tsy laozan'zay fanao sorenana mety hitranga tsy laozan'zay fahaseranana mety hipotra tampoka
na de tsy mbola ny tsemoka aza iadama sy eva fa tsy laozany zavatra zay ilana fanampiana ka lay namana sahaza sy mpanompo tandrify ary zany de ataotsika hoe vady ny anarany vady sahaza dia mazava tsara mihitsy fa lay vady zany de hoe mpanampy mpanosokevitra mpanoana ary indraindray mety mpitantana mihitsy satria manarina amin'ny toerana anankiray zay misy mba atonga azy ijoro mifanampy ary lay hoe sahaza ka nadika amy teny hoe tandrify de eo zany tena misy adievitra be debe mihitsy ary misy hevitra betsaka miposako amitsika raha ny fomba fahitana azy de zao ny olombelona de namorona taty orina be ny atao hoe zo ny zon'ny olombelona ary rehefa natao io hoe fitovin'ny zo io de karazany soratra ny soratsoratana ihany izy io satria rehefa mandinika ianao nisan'andro andavanandro de zany zo zany tena tsy mitovy mihitsy zany ho an'ny olona rehetra ninonino lazay ny manam-pahaizana ninonino nazavany azy de zao tsy mitovy zo ny olona rehetra eto amty tany ity ary manomboka amin'ny hoe tsy mitovy ny zony manan-karena sy ny tsy manan-karena tsy mitovy ny zon'ny olona salama tsara sy ny tsy salama tsy mitovy ny zon'ny olona manana ataotsika hoe toetoetry ny vatana lehibe sy ny manifinify tsy mitovy ny zon'ny olona zay nitoetra tany amina tany tsy de nandroso loatra sy ny any amy tany mandroso ary indrindrindrina tsy mitovy ny zon'ny olona anankiroa zay tsy mitovy firafitra hatramy voalohany de ny lehilahy sy ny vehivavy ka rehefa nyresaka hoe zo le hoe sahaza tandrify de zao no fomba nylazany adama azy eo amin'ny genesis 2 ary ny 17 aroy raha lehilahy anketriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofoko avy amin'ny nofoko ity de atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanalana azy zany hoe raha solotsika le hoe vehivavy sy lehilahy io de zao hoe ity de atao hoe olona tahaka satria iza ihany io nakana azy ary rehefa zay le izy hoe taolako sy nofo avy amiko de tena le aina mihitsy ange zany lay fototra maha-olombelona mihitsy zany nofo sy taolana misy raha mandeha ao zay voavelona zany no zany de fitovianjo tanteraka ary zay ny tian'Andriamanitra napetraka hatramy voalohany matoa tsy nataon'Andriamanitra hoe ndeha amorona vehivavy am'izao ndray dia mba tsy lazana hoe afy io akora hafa nanaovana an'io tena tsy mitovy amiko io fa eto de tena tankina hatramy voalohany ny fanazavana rehetra fa ay zany nofo mitovy amin'ny eny adama sy taolana zay taolany adama ihany io hita tao amin'ny raha vehivavy io ry mpiaino malala mpiaino ajaina raha nisy fotom-pampianarana zay nomenanao tany hoany ka milaza fa tsy mitovy ny lasy ny vavy tsy mitovy zo ary zany indrindra no iainana ankehitriny dia aoka toeritsika amin'ny fomba mahery vaika zany fa diso hatramy voalohany fa mitovy ny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona na lahy izy na vavy manana zo amin'ny zavatra rehetra tahaky ny nanomezan'Andriamanitra azy hatramy voalohany tsy nataon'Andriamanitra hoe Adama de satria izy ny miasa mafy sy ny zony de izy mihinana be debe fa Eva kosa de tsy de niasa firy fa de eo fotsiny de kelikely no aniny satria mandrondroka hatreny sy manalanala bozaka eny tsy de mafy loatra zany asa zany tsy nanao an'izany Andriamanitra fa ny olombelona namorona an'izany hoe zay miasa mafy de mihinana betsaka satria mandany kaloria be ary zay miasa mora de mihinana kely ary ny vehivavy de tsy natao iasa zany de ny lehilahy no mitondra sakafo azy olombelona daholo no namorona an'izany zavatra rehetra zany fa ireo olona anankiroa reo hatramy voalohany de efa zao no nolazain'Andriamanitra ery amin'ny Genesis 2 andininy 9 sy ny
fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra, ny tany rehetra. De natao iny nio zavona niakatra io? De eo amin'ny 15 tsika mahita azy, ny hazo madinika famboly de tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranonorana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Sotra masina tsy milaza hoe tsy nisy lehilahy hiasan'ny tany na tsy nisy vehivavy hiasan'ny tany, tsy nanavaka an'izany mihitsy izy, fa tsy nisy olona hiasan'ny tany. Ary hitatsika fa rehefa namorona ny olona de lasy vavy ny namoronany azy. Noho zany de reo lasy vavy reo samy hiasan'ny tany daholo reo. Marina ny any ambany vohitra, be debe ny lasy ny vavy samy miasan'ny tany karakara, ary tena mitomba-nda mitomba-mbavy mihitsy manatanteraka zany adidy zany. Ka lesona lehibe mihitsy ho atsika zany, ho atsika tanora indrindrindrindra zay roso amin'ny fanambadiana, de zao mitovy zo ianao sy ny vehivavy zay hovadinao raha lehilahy ianao, ary ianao koa raha vehivavy tovavy de zao mitovy zo ianao sy ny lehilahy zay hovadinao rehefa nambady azy ianao, mitovy tanteraka. Tsy misy hoe za lehilahy za vehivavy ka de samy manana ny zonay zay. Marina fa eo amin'ny herintsandry ny herim-batana de tsy mitovy. Na de efa misy ary any amin'ny tany mandroso any be debe vehivavy matanjaka lavitra noho ny lehilahy, ary zavatra azo porofoina tsara zany, satria rehefa ampiasaina tsara ny ozatra, jariana tsara izy, ampanaovina tombanezaka izy de asaina manao fanazarantena, dia matanjaka tahaka neny lehilahy ary mihoatra neny lehilahy ho an'izay lehilahy malemilemy. No zany de tsy mitombona mihitsy zany hoe tsy fitovian-jo zany, fa mitovy zo ny olona rehetra na lahy na vavy. De am'izay ndray no isarahantsika amin'ity androany ity ry mpiaino malala, ary mino zahay fa nandray lesona ianao ary misy hozaraina amin'ny namany zany, de amin'ny fotoana manaraka tsika raha sitrapon'Andriamanitra de mbola hitafatafa sy dinidinika eto indray eto amin'ity fifandraisam-peo ity, ary manasanao mihitsy zay mba hitondra ny tanora namana rehetra mba anaraka zao fandarana zao, satria ity zanam-pandarana ity moa de mitondra lohateny hoe fianarana sy fanabeazana. No zany dia fifaliana ho anay mandrakariva no miara-mitafatafa aminareo, ary de manao veloma madinidinika ao aminareo. Eny atao fofatanana mihitsy vaveto zy namana samy mety ambadiky ny fitaratra mba ho fifalitsika menakavy, dia ny tompo hitary de mame fotoanao manaraka raha sitrapony zany ny namanao andre bovonjarinay vo sy ny namana samy veloma tompo. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Tarika balsamo. Izamunuluna eti antani numahai mamantatra namaminani zarehetra tsara silani Yanao, yanao zeso,
izay ilay monja ny fanantenana. Ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Mitoetra ny fandraisantsika fanabiazana mivantana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ny fivavahana marina dia fanabiazana mitondra ho amin'ny famonjena, fa tsy fombafomba fotsiny. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitantsoa, miarabanao no sady manasanao mba haritra fotoana fohy hanovo tombontsoa avy amin'ny fiara-mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny fomba anankiray andrebirebeny Satana olona maro ny mampifantoka ny saina amin'ny zavatra fa tsy amin'Andriamanitra rehefa mivavaka. Talohany nahatongavan'i Jesosy dia tafalatsaka tamin'izany fandrika izany ankamaroan'i Jiosy. Sarotony mafy tamin'ny tempoly izy ireo fa tsy mba sarotony tamin'ny fanajana ilay tompony tempoly. Ilay ny teny hoe asaivo manao fitoerana masina ho azy dia hony eo aminy aho. Afaka mitanisa fahadisoana be dehibe mitovy amin'izany sika na amin'izao fotoana izao aza. Zao anefa aoka tsy handray atendrony izay tiana ambara amintsika eto ka ilaza fa tsy ilaina intsony ny tempoly, tsy ilaina intsony ny fiangonana. Manentana antsika aza ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahafoy ny fiarahantsika miangona, fa ny tiana ho tsindriana dia ilay toetsaina manosika hivavaka, ny antony hivavahana, vavaka amin'iza marina ianao, vavaka amin'le trano, vavaka amin'le toerana sa mivavaka amin'le Andriamanitra ao anatin'ilay toerana izay natokana hivavahana aminy. Maro amintsika no mahafantatra tsara ilay teny nataon'i Jesosy, malaza dia malaza mikasika ny atao hoe fivavahana marina, ao amin'ny Jaona 4:7-8. Jaona 4:7-8 manao hoe fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka an'izany. Ka anio sika zany dia hianatra an'izany hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany. Iray amin'ireo tantara mahafinaritra indrindra ao amin'ny testamenta vaovao izay mampiseho ny fomba fanasitranan'i Jesosy, ny olona anankiray efa potiky ny fahotana, efa azo lazaina hoe alohan'ny fiarahamonina ataon'ny fiarahamonina tondromolotra fotsiny, kanefa hafa ny fijerin'Andriamanitra. Natao hamonjy izy fa tsy natao handatsa na natao hanapotika. Hitantsika ao amin'ny Jaona 4:7-8 ny tantaran'i Jesosy rehefa niona tamin'ilay vehivavy teo am-patsakana, ary natonga an'i Jesosy namoaka n'io fanambarana malaza io, ny amin'ny atao hoe fivavahana marina araka ny namaritan'i Jesosy azy. Andeha ho vakiantsika ary izay voalaza amin'ny tantara ao amin'ny Jaona 4:7-8 no ahitantsika ny toe-javatra niseho.
ho hitantsika eto ny fomba nanazavany Jesosy tamin'ilay vehivavy teo am-patsakana ny amin'ny fiankohofana na ny fivavahana marina, ny fomba nanombohan'ny resaka mikasika an'izany eo fiankohofana izany. Betsaka ny lesonantsika raisinao fa ny mikasika an'izay no ifantohantsika rehefa mamaky ity toejavatra niseho ity isika. Nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroiko. Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa ora vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manandrarà amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe, omeo aho hosotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, ko avy aiza no azonao an'izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba mibiby misotro teto? Jesosy namalika nanao taminy hoe, izay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ora vehivavy taminy, tompoko, omeo izany rano izany mba tsy angetaheta na aketo an-tsaha intsony. Hoy Jesosy taminy, andehary, antsoa ivadinao ka makanesa aty. Raha vehivavy namalika nanao hoe, tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe, tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao, sa tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny? Marina izany voalazanao izany. Ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nrazantsika ny vavaka teto amin'ny tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy mino aho, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro, sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka an'izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ora vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Mario tsara fa na dia niezaka nanova resaka aza ilay vehivavy rehefa nitafa momba ny fivavahana tamin'i Jesosy, dia nitsasakana Jesosy ilaza izay tiany holazaina izy. Ary fampianarana antsika izany rehefa miresaka. Fa nampiasain'i Jesosy kosa ny teniny mba ampianarana antsika fahamarinana lehibe mikasika ny fiankofana marina sy ny zavatra takiana izany amintsika, mba tsy ho verimaina ny fotoana ivavahantsika, ny fotoana iankofantsika. Inona fa ny tena manandanja indrindra sy ilayntsika ho fantatra amin'izay voalazan'i Jesosy dia izay hitantsika eo amin'ny 7:20, fa 7:20. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Maro ny olona mivavaka amin'ny vato aman-kazo, amin'ny volana sy ny masoandro, ny kintana sy ny sisa, kanefa tsy vitsy ireo olona izay makany am-piangonana no mivavaka amin'ny vatam-piangonana sy ny toerana misy an'ilay fiangonana, fiangonan-drazanay sy ny sisa, tahaka n'ity vehivavy Samaritana ity, fa tsy mivavaka amin'ilay antony nananganana ny fiangonana dia ilay Andriamanitra izay antony andehanantsika ao. Tsarovy fa ny antony ilazana ny toerana iray hoe masina ho an'i Jehova ane, dia ny fanatrehan'i Jehova eo amin'ny toeran'io fa tsy ilay toerany. Nataontsika mirento toy inona aza ny fiangonantsika, kanefa tsy eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsinotsinony izany. Mivavaka amin'ny vatandrindrina sy ny rentirento fotsiny ianao. Tsaroanao angamba Mosesy rehefa nahita n'ilay roy memin'ny rehatra
avy eo jehova no niresaka taminy de gaga izy raha nandremy feon'andriamanitra ny teny taminy hoe esorony kapanao fa tany masino ijanonanao io ny fanatrehan'andriamanitra teo na masina n'lay toerana fa rehefa tsy eotsony andriamanitra dia tsy masina ntsony lay toerana eto jesosy izany dia mampianatra antsika toetsaina tiany ananantsika rehefa mivavaka aminy tsy maintsy amin'ny fanahy mivavahantsika amin'ny tompo izany hoe tokony haingy avy any anaty avy amin'ny fitiavantsika an'andriamanitra zany avy amin'ny fahalalantsika azy araka ny fanandramana manokana ny rahantsika taminy zao mivolazo amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila 4:7 ny fivavahana izay avy amin'andriamanitra no an'ny fivavahana izay tarika eo amin'andriamanitra mba hanimpona azy arak'izay tokony ho izy dia tsy maintsy ateraky ny fanan'andriamanitra isika hanadio ny fo zany hanavao ny saina hanome antsika fahaizana vaovao alala sy ho tian'andriamanitra hanome antsika finiavana ankatony fitakiny rehetra izany zany ny tena fanompo-pivavahana marina vokatry ny asan'ny fanahy masina izany zay zany ilayntsika ny fitarian'ny fanan'andriamanitra sy ny fanekena iasan'ny fanan'andriamanitra rehefa mivavaka amin'andriamanitra de lazainko eto hoe amin'ny fahamarinana ny tsy maintsy hivavahantsika amin'andriamanitra tokony ho marina tsara ny fahalalantsika ny momba an'andriamanitra ary inona ny tadiaviny amintsika raha lazaina amin'ny fomba hafa dia mila fotom-pampianarana ara-baiboly isika zay maneho ny fahamarinana araka an'andriamanitra tsara ohatra ny alalantsika fa ny andriamanitra iakofantsika dia tsy mandoro ny olona ao amin'ny afobe mandrakizay zany tsy akory ny fandraisantsika ny ten'andriamanitra no tsy mazava fotom-pampianarana lehibe anankiray tokony ho fantatra zany akoatry ny maro hafa arak'izany dia zavatra roa zany tsy maintsy tandremana rehefa mivavaka amin'andriamanitra ny fanandramana izay avy amin'ny fahalalana sy ny fankatoavana an'andriamanitra ary ny fahamarinana ambarantsika ao amin'ny baiboly momba an'andriamanitra ny fivavahana amin'ny fanahy tsy misy fahamarinana dia mety tsy hitarika fa tsy amin'ny fiatanam-po mivaivay mitomany mihitsy ianao kanefa tsy miditra lalina amin'ny fanompona an'andriamanitra fihetse-po miovaova fotsiny fivavahana milalao fihetse-po no ilazana an'izany ary misy mpitondra fivavahana tena havanana amin'izany mihitsy tomany mihitsy le olona tsy vitsy ny mampifangaro ny aim-panahy sy ny fihetse-po mety iseho amin'ny fihetse-po ny fitiavanao an'andriamanitra saingy tsy ny fihetse-po no aim-panahy tanjaka ara-panahy vokatry ny fifandraisana amin'andriamanitra ary miseho mitoetra no atao hoe aim-panahy fa tsy le mitomany sy le misentoseto ny fahamarinana tsy misy fitarian'ny fanahy dia mety ho tonga amin'ny fivavahana izay fombafomba fotsiny tsy misy aina noho izany dia samy ilaina avokoa ireo anankiroa ireo ny tompony hanampy antsika hanao fanandramana tsara kasika an'izany atao hoe vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandra-pitafindray ary.